Fiadanan'ny tompo amin'ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao dia izao fotoana izao tsika andao hiaraka hivavaka hametraka izao fandaharana izao am-pelantanan'i Jesosy Tompo mba ny fanahy masina ny no hamangy antsika tsirairay avy amin'izao fandaharana ny herin'ny tenin'Andriamanitra izao. Izy vokany, izy fiantraikany amin'ny tontolo-piainantsika ny fanaovantsika izao fandaharana izao ary hivavaka tsika. Raha eo misaotra sy mijery ary manome voninahitra anao izay amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao, mbola tonga eto anatrehanao izay Jesosy afaka mianatra indray, afaka tonga indray heno anao. Misaotra Jesosy satria ianao dia Andriamanitra tsara, tia anay ary ianao dia Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny fahasoavanao, tolo-tsaina menao anay tsirairay avy, isaorana ny anaranao. Ankehitriny dia mangataka ny tari-dalanao izay Jesosy, tarihy izay tsirairay avy Andriamanitra, aoka ny fonay ho vonona indray izay fanomanao anay tsirairay avy androany. Esory ny fanelingelenana rehetra Jesosy Tompo, aoka hifantoka tsara izay ary handray izay rehetrarehetra voateninao androany, handray amin'ny finoana, hisy oppositionay izay Jesosy Tompo malala fa izay dia efa manoatra noho ny mpandresy ninona zavatra lalovanay Jesosy, dia ianao nefa miteny fa manoatra noho ny mpandresy izay miaraka aminao. Tahio tsirairay avy Andriamanitra, tahio ny tsirairay avy vangio Jesosy Tompo malala izay ao anatina situation rehetrarehetra Jesosy, ao anatina découragement ka izao teny izao anie Jesosy hitondra ho tonga fiainana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, eo amin'ny mombamomba ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy, dia ny teninao anie hitondra hery, hitondra fahagagana, fiovana Tompo eo amin'ny lafim-piainanay rehetrarehetra. Dia mangataka izay Jesosy ny fanatrehanao, mangataka ny kasikao, mangataka fanahy masina ny tari-dalanao, tario izay naiza Jesosy fotoana hainoana iza amin'ny fandaharana izao, dia ianao anie no hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina Tompo, matoky anao izay satria ianao ny teny fa ianao miasa iza mahasakana. Misaotra raha eo dia ho anao rery ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia ny temantsika androany momba ny découragement. Hanomboka ary tsika, raisy ny cahier stylo anao dia hiaraka hanomboka tsika. Raisy dia noteo izay voarayanao rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo faharoa amby efapolo, Salamo 42:6. Salamo 42:6. Nahoana ny tanondrika ianao ry fanahiko, ka mitoloko ato anatiko, manantena an'Andriamanitra ianao, fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Korinthiana faharoa 12:9. Korinthiana faharoa 12:9. Nefa hoy izy tamiko, ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Joshua 1:7. Joshua 1:7. Koa mahireza sy matanjaha tsara ianao, hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandihy Mosesy mpanompoka anao, aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba hambininy ianao amin'izay rehetra lehanao. Isaia 43:13. Isaia 43:13. Eny, hatramin'ny izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako, miasa aho, ka iza moa mahasakana izany? Romanina 8:31. Romanina 8:31. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no atolotra antsika? Isaia 54:17. Isaia 54:17. Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany lova ny mpanompon'i Jehova sy ny fahamarinany avy amiko, hoy Jehova. Nehemia 4:3. Nehemia 4:3. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay, ka nametraka mpiambina hiandry azy andro aman'alina noho ny fahatahorany azy. Isaia 31:4. Isaia 31:4. Fa izao no lazain'i Jehova tamiko, tahaka ny fieron'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembiny,
ka na dia voangona aza ny mpiandry ondry betsaka hamely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy na mandatsa-dremby noho ny fiorakorany. Dia tahaka izany no idinan'i Jehovah tompony maro hiady ao an-tendrombohitra Ziona sy ny afony. Jaona voalohany 1:9. Jaona voalohany 1:9. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Kolosianina 2:14. Kolosianina 2:14. Izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Kolosianina 2:15. Kolosianina 2:15. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Luka 10:19. Luka 10:19. Indro efa nomeko fahefana hanitsaka amin'ny menarana sy mainka sy handresy ny hery rehetra nana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Efesianina 4:26. Efesianina 4:26. Tezera fa aza manota ary ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Jaona 14:27. Jaona 14:27. Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no meko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona 14:30 tapany B. Jaona 14:30 tapany B. Fa avy ny andrian'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Jaona 12:31. Jaona 12:31. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrian'izao tontolo izao no horohaina. Timoty faharoa 1:7. Timoty faharoa 1:7. Fa tsy omen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Romanina 8:11. Romanina 8:11. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona tenanareo mety maty amin'ny fanahiny. Romanina 8:15. Romanina 8:15. Fa tsy nandray fanampanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray fanahy zanaka hanatsangana izay antsointsika hoe Aba Ray io. Matthieu 4:10. Matthieu 4:10. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao ny ankofanao ary izy irery ihany no antopoinao. Matthieu 16:19. Matthieu 16:19. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao eto ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Matthieu 28:18. Matthieu 28:18. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Isaia 59:21. Isaia 59:21. Ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao, fa na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehovah. Efesianina 1:20. Efesianina 1:21. Efesianina 1:21. Ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avokoa. Efesianina 1:22. Efesianina 1:22-23. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy,
ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana dia ny fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. 2 Korinth 10:3 2 Korinth 10:3 fa na dia velona amin'ny nofo azy izay dia tsy mba miady araka ny nofo. 2 Korinth 10:4 2 Korinth 10:4 fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. 2 Korinth 10:5 2 Korintiana 10:5 fa mandrava amin'ny sainana sy ny zavatra avy rehetra izay tsangana nohitra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao dia amerina makitsika dia mifantoy ianao andray ny anjaranao ary raiso amin'ny finoana ny thème-ntsika androany dia averina fa découragement. Atao plein écran zao dia magasitraka tainy Jesosy daholo sy rehetra dia mandrara finaritra hatrany ary eo am-panarahana ny émission-tsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana mitanondrika amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana mitanondrika ianao fanahiko ka mitoloko ato anatiko, manantena an'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Nefa hoy izy tamiko, ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mahereza sy mahatanjatsara ianao hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandodiny Mosesy mpanompoka anao, aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba hambininy ianao amin'izay rehetra alehanao. Eny hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako, miasa aho ka iza moa mahasakana izany? Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hatohitra antsika? Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany ny lovan'ny mpanompon'i Jehova sy ny fahamarinany avy amiko, hoy Jehova. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay ka nametraka mpiambina hiandry azy andro aman'alina noho ny fahatahoranay azy. Fa izao no lazain'i Jehova tamiko, tahaka ny fieron'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembiny, ka na dia voangona aza ny mpiandry ondry betsaka amely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy. Na mandatsa-dremby noho ny fiorakorahany, dia tahaka izany no idinan'i Jehova tompony maro, hiady ao an-tendrombohitra Ziona sy ny afovoany. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy mainka sy handresy ny hery rehetra nanan'ny fahavalo ianareo, ka dia tsy hisy hampaninona anareo akory. Tezera fa aza manota, ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo
na matahotra ny fonareo. Fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrianan'izao tontolo izao no horoaina. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ary raha fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Fa tsy nandray ny fanampanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba ray eo. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao, ary izy irery ihany no hontom-poinao. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao eto ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ary Jesosy nanantona dia niteniny taminy ka nanao hoe, efa nomena fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao, na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay ho Jehovah. Ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny ananana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky any Kristy. Alleluia. Amen. Amen.